Ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Dinos Kespace moa dia namoaka ny loharanom-baovao ny zava-misy antsiranana izay milaza hoe olona miisa 7 no niditra hopitaly rehefa avy nihinana tacos hamburger tao amina toeram-pisakafoanana iray eo amin'ny place Joffre antsiranana ny andron'ny Alahady lasa teo. Araka ny loharanom-baovao hatrany izay navoakany moa dia nanao ny fitsirihana tao amin'ny ilay toeram-pisakafoanana ny tompona ndraiky mpanjakana mba hamantarana ny zava-misy marina. Betsabetsaka sy maromaro ihany koa ny zavatra izay ho resantsika rehefa aveo famelohany hidirantsika amin'izany firasahana ny zava-misy izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo aboneny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny ventindresaka izay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abone vetivety ary ny chaîne-natsika. Ny voalohany indrindra izay ho resadresantsika moa dia hiresadresaka ny mikasika any bebe Ravonasolo Christine moa isika nisy nanome fanampina tamin'ny alalan'ny valitsoa moa ity ramatoa ity. Ity ramatoa ity moa dia ilay vehivavy 420 taona mivavatra eny Ambohidavenona commune Ankadimanga distrikany Antananarivo Atsimondrano izay efa notaterina tao amin'ny tambajotra sosialy ary tamin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ihany koa. Nisy nanolotra fanampina i bebe Ravonasolo Christine tamin'ny alalan'ny valitsoa izay misehatra amin'ny fanaovana surprise tahaka an'izao na dia efa mahazo taona aza izy dia miezaka mivavatra hatrany mba ahaleo tena eo amin'ny fiainana andavanandro. Eo anatrehan'izao surprise ny amin'ny fanampina izao moa dia tsy adinony bebe Ravonasolo Christine ny nankasitraka an'ireo tsara sitrapoka nanampy azy. Nasiantsika resaka moa ny mikasika ny fanampina aniny ramatoa iny fa ny zavatra izay ho resantsika manaraka dia resaka fiarahany mitovy fananahana zava-misy any ivelany moa ity zareko aminareo ity. Ity zavatra izay zareko aminareo ity moa dia tany Indonezia lehilahy miisa 2 voakaravasy 47 tany Indonezia raha araka ny loharanom-baovao avy any antoerana. Lehilahy miisa 2 no voakaravasy ampahabemaso 47 avy ny andron'ny iny talata 24 aogosta iny izay tany Indonezia rehefa voaheloko ny fitsarana noho ny fiarahany mitovy fananahana izay nataony izy ireo. Tsara ho marina ihany koa fa ny homosexualité moa dia anisany izay tena voarara tanteraka any antoerana. Nanameloka anio sazy io ny aveo anivon'ny Amnesty Internationale. Betsaka moa ny manome tsiny ary betsaka ihany koa ny tsy mankasitraka io zavantranga io fa na eo aza izany rehetra izany dia ny lalàna dia lalàna foana. Rehefa voalazalazantsika ihany koa ny mikasika aniny zava-misy any ivelany iny ndeha ary sika hiverina kely indray ao a Madagasikara. Antoa masina moa ity zavatra izay asiantsika resaka ity. Lehilahy miisa 5 tratra ny mpitandro ny filaminana saika hanodina camion mitondra conteneur misy kojakoja moto izay milanja 20 taona tokony halefa any Antananarivo renivohitra. Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Zamamy François moa dia teny Tanandava RND izy ireo no nanao ny teti-dratsy hanodina ny camion rehefa avy nivoaka ny seranantsambo ny Toamasina. Loharanom-baovao marim-pototra azony zandary no nahitratrarana azy ireo natao ny famitorana kaniaiky ny heloka vitany izy 5 lahy ka hatolotra ho an'ny fitsarana. Izany ny teny Toamasina ny resaka lehilahy miisa 5 tratra ny mpitandro ny filaminana izay saika hanodina camion mitondra conteneur misy kojakoja moto milanja 20 taona izay tokony halefa any Antananarivo. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hilaza kely ity faneo ankevitra izay nambarany Lalatina Rakotondrazafy ity. Manoloana ireo resabe izay mandalo momba ny Andry Rajoelina moa dia naneho ny heviny no sady nametra-panontaniana i ramatoa Lalatina. Tsy azoko tsara hoe maninona ny filoha Andry Rajoelina no tsy tokony handeha raha te hanatrika ny lalao famaranana izay ataony ekipa pirenena malagasy Barea amin'ny tranona 5 io hoy ny fanontaniana izay napetraky Lalatina. Nilaza ihany koa ity ramatoa ity ny hoe filoham-pirenena nge izy raha tsy nanao na inona teo izy raha nangina tsy niteny izy dia ianareo ihany no nitabataba hoe tsy miraharaha ny ekipam-pirenena izy. Aza hodiny sy hita koa fa efa nanohana foana ny ekipam-pirenena malagasy izy natalohana amin'izao. Tsy voasambana izy no nanao hetsika ho fanampindrany Barea maninona no lazaina fa récupération politique no ataony. Sady amin'ny
amin'ny olona mivavaka tsisy resaka finoana ampoana hoe lapoasy zany tsy fitiavana fotsiny any sasany fa ny ekipantsika mahay ny mpanazatra tsy atoro voanjahadiana ny leta-pahaizany Barea efa avo dia matoky azy ireo isika hoy ity ramatoa Lalatina ity. Ianareo mpakafy baolina kitra ihany hoy izahatrano no milaza fa mpilalao faharoa ambin'ny folo ny mpijery, izany hoe tena zava-dehibe ho an'ny mpilalao eny ambony kianja ny fisian'ny mpanohana marobe izay mankahery azy ireo. Koa inona no tsin'ny filoha raha manao izay ahatongavan'ny mpijery marobe any izy hanohana ireo Barea amin'ny famaranana. Raha tsy nanao izy hoy aho asa izay vavana azo azy teo hoy hatrany ity ramatoa ity nilaza ny heviny mikasika ny filohan'ny Repoblika izay ndiamonjy ny lalao famaranany Barea any ivelany. Noho ny farany moa no nilazany ny hoe everiko fara jamba ny fankahalana politika loatra dia lasa tsy afaka mandinika manao la part des choses intsony alefa Barea miara manohana isika rehetra amin'ny famaranana. Fa ny avy teny amin'ny lapany mahazo arivo kosa fa 5 Aogositra 2024 resaka tetezany mahavavy manaraka ankaiky ny fizotrany asa fanamboarana ny Premier Ministre. Nitsidika ny asa fanarenana ny tetezany mahavavy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement tany Saint Christian izay tao mahavavy Ambilobe. Nanotrina azy tamin'izany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao antoerana Andriamatoa Assimi Bruno sy ny ben'ny tanàna avy ao amin'ny commune ambony vohitra Ambilobe ramatoa Zela Carbonel. Mandroso tanteraka ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity amin'izao fotoana izao ary ny ministeran'ny asa vaventy sy ny orinasa kolasy no miandraikitra izany hoy ny Premier Ministre. Nambarany nandritra ny fanombanana ny fivoarany asa izany fa tsy ho ela ihany koa dia hanomboka ny asa goavana hanitofana ny tany eo amin'ny ilany ankavian'ny mahavavy mba hanamafisana ny fototra ametrahana ny tetezam-by vaovao izay hampifandray ny ilany atsimo sy avaratry ny tanànany Ambilobe. Tsara ny manamarika fa efa vita koa ny tolobagotra amin'ny fametrahana ny tetezam-by vaovao ao mahavavy sy eny ifasy izay misy lalana ho an'ny mpandeha tongotra. Araka izany dia ho fantatra tsy ho ela ny orinasa hanatanteraka ireo asa lehibe ireo. Isorana hatrany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta noho ny finiavana ananany amin'ny fitadiavana vahaolana mateza sy mahagitra amin'izao asa mankadira hanarenana tanteraka ny lalam-pirenena fa enina izao sy ny tetezany mahavavy ary tetezany ifasy ao anatin'ny distrikany Ambilobe mba hanalana tanteraka ny fahasarana ny vahoaka mandritra ny taompahavaratra. Iarahantsika mahalala moa fa ity tetezany mahavavy ity dia anisan'ny tena mampijaly ny mponina any antoerana ka indro ny tonga vahaolana amin'izany ny tompona ndraiky mpanjakana. Tompoko vavy sy tompoko lahy betsaka ny zavatra izay efa voaresaka antsika ato ka tsy valampatra lava loatra isika ajanona antsika hatreko ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.